fotsiny ndra te Madagasikara ho anao zao alina izao. Senandolo tantara indray miaino nosoratany R Justin Marc. Olalaoviny Daniela, Niony, Louise, Alain, Faly, Gaston. Panatotosa, Niondra Manamsata. vonina tsara ve zany seriliva fa anaikitsika? Efa tena vonina matotongeto patron. Ny manaiky any sisy. Tsara zany fa de ndahoary velomy fiara raha ohatra hoe tsy misy adintsony. Eny arako. Fa hono patron? Mety ho firy andro moa zany tsika no tafajanona tia Tomasina. Ka zany indrindra nge no antony andehanantsika roa lahy zao arivo zao de mba hatongavantsika roa lahy ny rahampitsy marainy. Ary de vita ny rahampitsy tontolo andro avokoa no tokony atao any. Ary rahampitsy arivo andray sika de efa miverina miakatra. Efa mba natory tsara ve aloha sety e. Zao mantsy ho tratra ny torimaso fotsiny an-dalana eny sika oloza. Mety ho alina mantsy sika zay vao tafiditra ny Tomasina raha zao ora ialantsika ty zao. Aza matohatra andray patron raha ny amin'izay a. Efa satrady raha zao miresaka aminao zao. Sady sofera tamina taxi grosy tamin'ny lalam-pirenena faharoa ty mihitsy nge no asako talohan'ny navoray ny asa tao amin'ny orinasa zay tantananao io e. Noho izany na ity lalam-pirenena faharoa ty aza de efa haiko tsinjery tatiraka. Aikosa ka efa mahatoky any sesady a zany. Fa ny olana zao de tia embouteillage be tiako. Marina tsy ho maizina tsika votavavoaka an'ireny vohatra. Eto milaminy orsea sika koa ane tsy hoe maika be de manahoana akory. Tsy mila mirifadrifatra sika fa mandeha milamina fotsiny. Mbola rahampitso atandro no fotoana ilaina hatongavantsika ny Tomasina mantsy. Zany hoe sady mba afaka manalanala azy kely zany sika eny an-dalana eny fa ny zava-pisotro mahamamy kosa aloha tsy fanarahantsika raha mbola eny am-pandehanana. Ok patron, sady za konga moa de mamely azy reny loatra raha tsy hoe lanonana ihany nga vao mba mandray kelikely ihany. Ay ve zay mihitsy ry seriliva ny tena mety a. Nitoka ane ka tsy ratsy akory. Fa miankina amin'ny mpisotro azy ihany mety hoe tsara na ratsy azy. Rehefa io no atao rano fisotro de tsy ahalalana vady aman-janaka sy analamba raka vatana imbasym-bahoaka de ratsy tokoa izy zay. Tsy atiandraiky kosa aloha zay patron. Mahafinaritra ery rehefa zay ka. Fa hono patron ty zany de tena tsy mamely azy mihitsy. Toanseany ariva mandray kely tsy naindray ihany fa amin'ny atonony. Ainse ihany koa moa ny fiainana fa raha teo ajain'ny olona se de mila manaja tena aloha voalohany indrindra. Ka tsy maintsy mba mitandro ny aza-peo anivon'ny fiarahamonina misy akoa e. Mba tsy sanatria ho atsingidiny toka eo masin'ireo olona zay feheziko ka anjary tsy hisy asany tsony eny ho lasa zary ratsy eo anivon'ny tany mamonina mihitsy aza. Marina de marina mihitsy tokoa aloha ny anao patron. So fianatra ihany koa zany ko. Ohatrany tsy tahita akory ihany de efa tafiditra Moramanga sady sika. Mbola tsy tena nirotsaka akory aza ny aiziny. Fa efa tena simba be ihany zany lalana zany patron. Tena efa manomboka sahirana mandeha aminy. Ka zay ane efa niteneniko an'se hoe aza de mandeha mafy loatra fa so amodoza ty e. Efa tsy hotony taloha tsony mantsy ty lalam-pirenena faharoa ty fa efa tena ratsy tokoa. Efa tena mora kosa le zany afangiana-pandehantsika zany patron e. Raha mbola lasak'izay indray kosa de diso miada-pandeha loatra tsika ko. Matahotra ihany arsea. Na de zay taranaka mba ambibiny anarana aza maty tsy mbola anananay ka aleo mitandrina ihany ka. So lasa tsy nisy mpandimby eo. Afinareo efa nahavita sady tsy mba ray fa efa maromaro mihitsy e. Ze zaza telo menadavy patron de maro tsy mba hoe enina na hoe fito arak'le tsodrany. Rehefa tsy ray rse amiko de efa maro zay a. Fa ono tokoa aloha e. Inona tokoa moa zany mbola tsy anambadiny patron ty e. Misy antony manokana ve sa hoe mbola tsy vonina fotsiny sao? Raha za mantsy leo mitoeran'ny patron. Tena misafidy zay tena tsara sy mendrika mihitsy ary manao zay mahafapo mihitsy. Fa nahoana hoe seka? Ka rehefa misy nge ny vola patron azo mora hatramin'ny fitiavany e. Ary afaka misafidy zay tena tsara sy lafatra mihitsy satria
raha nytoanareo mpanamboly zao tsy misy vehivavy aminareo mihitsy. Mampime ako setery livaka. Ny tena marina ary tsy hoe mbola tsy vonina araka ny filazany se akory ary tsy misy antony hafa koa fa za mihitsy ny mbola tsy tojo an'le karoako raha ny tena marina. Fa vehivavy toinona loatra zany patron tadiavinao dia tsy hita tamin'izay ela be zay fa nga dia tena miavaka loatra izy zany tsy hitanao tamin'ireo anetsy maro eto Antananarivo reto. Zany hoe nanan'olo tiana ihany ary se taloha ary efa nanam-pikasana ny ampiakatra azy ho tokantranoko mihitsy taorian'ny navy-tanin'ny fianarako tany ivelany ka nananganako an'ity orinasako ity saingy angamba izay tokoa le hoe tsy anjary. Fa hoana patron tena mena rano tokoa tsy ny vehivavy eritrereto anie hoe se zao no ataon'ny sipanse mamelona ny rafolansy. Tsy azoko fa hoana koa zany patron zany tamin'ny fiverenako avy nameta ny fianarako tany ivelany dia milaza tamiko izay olo tiako izay fa miara-mipetraka manofa-trano misy sy niala-dahany izay mbola mianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Matetika mangata-bola amiko izy fa hoe sahirana izy mianadahy. Za moa tsy sarotiny fa dia miezaka manome izay ilainy sy tadiaviny amiko. Kanto taty aoriana vao fantatro fa aika isipany io lehilahy lazainy amiko fa anadahany io ary za no asainy mameno izay banga amin'ny fiainan'izy ireo. Gay zava-doza ay tena sendra ny vehivavy menarana tokoa ianao koa fa iarsea ka aleoko mandinika tsara mihitsy aloha vao mijoboka indray fa tena enjan'izay nahazo azay. Marina ihany aloha ianao patron sady nitoanareo izay fa tafa ny fiainana zao mampirangorango ny vehivavy ka raha tsy mailo dia sendra ny taolana tokoa. Misy mantsy ny vehivavy mahay manafika lema tokoa rehefa tia mibabony ianao kanefa dia ny vola be anao ny tena tanjony sy itiavany ianao ary efa azo ny toerana vao miseho amin'izay ny tsy ampozina rehetra. Aleo hijanona any amin'izay aloha se zany resaka izany fa tohatra ny makarary andoha fotsiny ka sady tena ohatra ny te hisotro kafe azy zany fa apaka ao sisiny kely aloha ny fiara dia aleo aloha hijanona kely eto an-tsenan'ny Moramanga eto sika. Eny ary patron. Tena natory ateo marina fa efa aiza ho aiza sika zany liva. Efa kely sisa dia hiditra ny Tomasiny tsika ka vao nandalo ny Briaville nge tsika teo tena natory azy zany ka teo raha mafany sika nitsaroko farany ary sevy aloha tsy efa reraka tokoa izay sao dia tokony misy loko kely aloha eo amin'ny familiana ny fiara. Efa zatrady raha ny aty patron mbola tsy ampafirin'ny efa natao raha izay ity. Eny efa misaotra lolona izany ary eny arako fa bakanto ery ho azy ny raha efanse zany tena tiako ery izany zany no hira tsy totany ela ary tsy mety lefilaza patron no sady mampiavaka an'ity fahatatsinana an'ity ihany koa. Tena kantoka fa mba tokony foazan'izay aho tamin'ny nandalo teo Antsapanana ohatra mba nivety zavatra kely fa nareo ranom-boankazo sy ny ranontsika aza efa tapitra daholo. Ka ianao kosa nge patron tsy niteny fo azy eny sady efa tsy ho ela ntsontsika anie dia hiditra ny Tomasiny. Toa ohatra ny mbola ela ihany ko za zany tena ohatra n'ity sotro zavatra mafana ary se fa tena fenodrivotra ny vavoniko kanefa dia tsy ahitan'izany ntsontsika raha tsy efa tonga ny Tomasina satria manondro amin'ny ray izao ny famataranandroko ary efa lidy avokoa rehefa mety tsena kely ety amoron-dalana ety. Ohatra ny mahita tsena kely za zany ry aloriry liva fa tsy fantatra hoe sakafo masaka sa voankazo no midiny. Eny tokoa patron kanefa ne dia mitoka-monina sy manindrera ety amin'ny mangingina aty izy ity kanefa dia mbola mivarotra amin'izao andro hoe mbola mangirana ratsy zao sady toa mivarotra sakafo masaka tokoa ilay izany patron. Ajanolo mihitsy aloha ny fiara fa anytany zavatra mafana eo sy dia misy ihany eo tena tsy azo azoko mihitsy ange za zany eo ary azafady eny to inona ka zavatra mbola mafana ao aminareo ao. Misy kadaka aminay ato dia misy lasopy koa dia sonambo masaka dia kafe sy mofo misy betsakoa ato inona natao anareo. Tena aleo aloha hivoaka raha izany fa mety amiko izany lasopy izany ko. Ny andray zao kafe zany ny tena miasa amiko ka andao arako.
mipetrapetra dia inona ary le atao anareo e? Mba hanaovy amin'izany lasopy izany aho hoe azafady. Ary ny andra mise inona ny atao? Ny akafe atao dia asio mofo e. Tiara aloha ny kafe. Misaotra tompoko. Tiara ny lasopy ny ramise dia masontomana tompoko. Misaotra. Olaliva. Tena nataoko ihany ny tsy teny fa tena kanto rangahy zany raha zanak'olona marina moa. Tena marina fa ohatran'ireny hoe mahita anjely reny mihitsy aho mahita an'ireo tovovavy anankiroa mandroso sakafo amintsika reto. Tena tsy azo lavina aloha ny teninao patron ary tena saika adinonao hatramin'ny lasopy narosony anao mihitsy aza fa tena variana mibanjina an'ilay tovovavy ny masonao. Ka tena betsaka ihany izay tovovavy mpikiana sy tsara tarehy efa hita amin'ny masoko izay fa reto kosa aloha tena fanaperana ka. Sady tena mitovy tsy misy valaka anie izy roa vavy. Eny tokoa. Kambana angamba izy ireo patron. Fa hono azafady kambana angana ireo roa vavy ny tena mitovy be mihitsy. Mahagaga ny olona mihitsy ao fitoviana amin'ny ravavy ary izay mandalo eto dia miteny toanareo izany avokoa. Tena mba ny angaran'Andriamanitra manokana mihitsy raha ny ray aman-drenareo no menanareo roavavy ka. Sady tsara tarehy sy mateo ty kanefa mbola nataony kambana ihany koa. Marina raha mila atelina an'ilay lasopiny mihitsy le patron anay mandinika anareo roavavy ko. Zakory ramise. Tena marina izany teniny izany ka. Tena talanjona tokoa mahita ny fitoviana eo aminareo sy ny hatsara tarehy anareo roavavy. Hono mba azoko atao ve ny mamantatra ny anaranareo roavavy? Aza dedokafana loatra re izay ramise mbola maro be ny tsara noho izay roavavy ne. Tsy maninona mihitsy raha mifankalalitsika ka. Ny vavy tsara ny anarako, ny azy kosa vavy soa. Araka ny efa voalazanareo moa dia kamba izay miravavy. Vavy soa sy vavy tsara? Tena kanto sy araka ny endrika roa tokoa raha ny anaranareo roavavy Tena fanaperana. Ny azy miresaka aminareo izao aloha mamy ny anarako e. Dia izy kosa ny liva. Fa ny mahafantatra amin'ny mamy sy liva izany izay haiko. Dia mirananareo roa lahy andalo matetika eto amin'ny tsenanay. Tena satrinay tokoa ny andalo eto aminareo matetika. Eny fa na dia hijanona aty aminareo mihitsy aza raha tianareo. Sady za manokana ao dia tena midera manokana any tsara tarehanareo roavavy. Tsy vita an'izay fa sady sarika sy mambabo fo tokoa. Dia tongava matetika azoko. Izay ne miandreto foana e. Fa hono tovovavy ohatranareo izao kanefa dia mivarotra amin'izao alim-be izao aty amin'ny mangingina be aty. Tsy matahotra ve nareo? Tsy misy tokony atahoranay satria izay tsy manisy ratsy olona. Ka tsy manao ratsy any no asiany olona ratsy e. Ary ny mpanao ratsy tsy mifidy olona asiana ratsy izany. Indrindra ny olona tsotra sy sarika toa anareo izao no tena manitona azy reny. Tsy matahotra izany izay ramise Andriamanitra miaro anay eto satria fitiavanay ny reninay no mahatonga anay roavavy hiaritra ny alina eto. Sahirana loatra mantsy ny reninay mikarakara anay ka dia mba manao izay azonay atao izay ho fanampiana azy. Mahafinaritra ny toe-tsainareo roavavy ka. Fa raha tsy mahadiso tsy dia lavitra eto izany nareo no mipetraka e? Tsy dia lavitra ka. Manaraka ny tsy lalakely mitsofoka etsitsy teo alohaloha misy tanàna dia ao izay telo mianaka mipetraka. Efa avy eo izao mamanay aka ny roavaviko efa hifody izao ny tsenanay. Azafady fa somary be fanontaniana e. Dia nareo izany na alina na atory dia mivarotra eto foana ary tsy mikatona sy matory raha tsy amin'ny ora toy izao. Izany hoe taloha izay tamin'ny atoandro ihany no mivarotra teto ka. Ary manidy tsena rehefa mifidy sasany na amin'ny 7 alina eo. Ary mizary izay telo mianaka dia ny sasany mivarotra eto dia ao koa no mikarakara ny fambolena sy biby fiompy ao an-tanàna. Fa tateo aoriana izay no manjary mivarotra amin'ny alina tahaka izao e. Tsisy randro koa anie izay no mivarotra alina tahaka izao e. Fa ahoana? Fa rehefa hoe mba sendra fety tahaka izao ihany sady manomana fety ho ataonay anie izay raha pitso e. Fety? Fa angano ny fety androany. Dia fety ninona? Patron sao adinonao raha fa voalohan'ny volana novambra angetsika androany e. Marina tokoa izany. Moa fetin'ny olo-masina ny andro an'io. Marina izany saingy angamba tsy fantatrao fa tia amin'ity faritra Atsinanana ity dia tena fety lehibe ho andry zareo aty mihitsy ny volana novambra ohatran'izao ankalazana ny fetiny maty. Ary moa fa tsy toreny lanonam-pamadihana ny rivoreny mihitsy saingy ny andro zareo moa tsy misy be mozika fotsiny e. Ny sady tsy mikitika amin'ny maty ao pasana fa fanadiovana sy fangatahana tsodrano no atao. Moa izany tokoa
ary hitako tokoa no ohatrany mahatsikaritra midobodoboko izany avokoa amin'ireo tanàna izay lalovantsika ny an-dalana eny ko sady toa fen'olona mbola mifamoivoy izany ny arabe kanefa ny andro alina. Reny hitantsika reny zao reo efa tafiditra tanteraka. Dia hanao fety be izany nareo raha pitso? Ia, ho avy daholo ny fianakaviana rehetra raha pitso araka anao fety aminay. Amina damozana maro mipetsapetsa ho avy ao raha pitso. Ay tena fety tokoa izany no ataonareo raha pitso raha izany ko. Ty fa tamin'ny mamanay. Efa lany koa ty ny sakafonay fa dia misaotra betsaka anareo fa nahafa-po ny sakafo ary tena natsiro ary tsy latsaka izany koa ny fandraisana izay tena nahafa-po tokoa. Eno maro izay kafe efa niditra amin'ny vavako izay fa tena mbola tsy nahita tsara na kafe toy ny sotroko teto aminareo mihitsy mba marina moa. Andao amin'izay hody rakisy fa tsy reraka be nareo marina raha tsy hitongavana ty mihitsy ireo zaza reto fa mahalala mody. Andamindamina kely re izay ry neny te handeha tsika. Manahoana tompoko? Ay, mbola misy olona ato. Manahoana nareo? Efa miomana ny andeha mihitsy izay roalahy io fa voka tena natsiro loatra ny sakafonareo fa misaotra betsaka e. Tsy misy isaorana nareo fa tonga vanofo e. Izy moa fa tsy izy roa vavy zanako ireo ihany no mikarakara an'ireto sakafo amidiny eto reto e. Mana-talenta mihitsy indray raha izy roa vavy ireo hany ka izay rehetra manandrana ny sakafo neto dia miteny toy izany avokoa ary dia tena tamana mihitsy isaka izay mandalo eto. Dia mangatadalana ary aloha izay ry izy telo mianaka fa mbola lavidavitra ihany ny lalana ao alianay. Ndao ary re dia samity tsara e tongava soany amin'ny tany ombana. Velomina ireo telo mianaka dia manantena ny mbola hikarakaranareo sakafo mafilotra toy le teo amin'ny fandalovana eto amin'ny manaraka. Eto foana re izay miandry anareo e. Samy tsara e. Aleo aloha entiko ireny fiara avetsy amin'ny ilany etsindray ianao. Ka sao dia tsy mety izany patron. Tsy mety ahoana moa e. Zany eny te hitondra fa tsy ianao ny kambo e. Makaina aloha fa efa be izay vitanao izay fa aleo ataoko ny ambony. Eny ray arako. Liva fa tena ohatra mibaby tanteraka ilay tovovavy teo mihitsy mba marina moa tena ohatra ny tsy miala ato anatin'ny masoko izany le fitsikiny sy le fijeriny. Efa tsy karitro mihitsy izany ka na dia hoe tsy kely azy anoko. Ka izy amin'izy roa vavy ireny azy izany no tena mba manintona amin'ity patron e. Marina fa tena hoe mitovy tsy misy valaka izy roa vavy ary tena samy kanto kanefa dia tena manintona kokoa le nandrosin'ny lasopy ho iny e le hoe vavy soa. Tena tsy azo lavina tokoa fa tena kanto saraiky ireny zazavavy ireny patron. Sady hitako tena mivanetana tsara aminao mihitsy aloha le vavy soa e. Tena izay mihitsy rysea ohatra ny hoe efa manofinofy ery amin'ny resaka amin'ny teo hoe raha mba ty zao lasa vady andefa mandroka angamba dia izaho no sambatra indrindra. Tena tsy hiala ao anatin'ny eritreritro se izy teo raha tsy miverina eo amin'ny toerany io mihitsy aloha tohatra ny tsy mety mihitsy ny saika amin'ny fiverenantsika ka. Tena mantsy voasaika nararoatra hiresaka amin'ilay vavy soa dia tonga le reniny hany ka tsy misy azoko natao tsony afa-tsy mitsaitsaika moramora. Kanefa farafaratsy mba azonao fotoana azahoana leona malalaka aminy dia tena mety tokoa satria amin'ny fandalovantsika eo mantsy mety ny reniny ohatra no hitantsika eo na koa miaraka izy roa vavy sady eo ihany koa ny reniny ka dia manahirana ihany ny resoanao momba ny fanorinako. Tena marina tokoa izany e kanefa tsy mampaninana izany azy satria tsy hanadala fahataniny zanany afa tena fitiavana no atolotra ny zanany ka ny fahitako amin'ny vavy soa indray amin'ny fiverenantsika eo ny tena zava-dehibe amiko e. Fa hono aloha patron ohatra ny tsy tsaroko hoe na amin'ny volany zareo nge tsika teo e sa efa nalohanao le sakafo no antsika to fa tsy tsikaritro lanitro tena adiny tokoa ny naminay volany zareo marina tena loso ty fa afa-baraka tanteraka tsika koa moa variny resaka loatra dia zary ny volany ray no adiniko dina anao to patron tsy mahandro ryseny saiko ryliva olona efa mijaly miaritra ny torimaso amin'sika ny ahay ve mbola ho mandry indray ny eritrerantsika hoe tsy andony volana izy ireo zay vidiny sakafo lanitsika ihany tsy mety amin'ny feo amin'ny feritreretako izany aleo ahodina ny fiara dia miverina antsika ka move mety mbola hatratra azy ireo ihany tsika ka efa ny volona ny angoronetana angery zareo teo e. Mino fa mbola ho tratratsika eo reny mbola voaenina minitra ny zay ny alantsika teo amin'ny tsenany zareo teo e
aleo ahodiko faingana ny fiara dia miverina faingana makantsika e. tia torsely tsena kely a rehefa tena teraka ankizy izany patron eny tokoa dia inona ry seny atao a? Efa hitan'Andriamanitra patron fa tsy nieritreritra ny tsy andony vidin'ny sakafony roa izay nohanitsikitsika fa mba sendra ny fanadonoana fotsiny ary efa niala nenina ny verina sangindrisy noho izany madio ny satria ka andao toizana ny lalany tsy a tena tsy mety amiko izany seriliva andeha ho ajanony eto ny fiara dia hojerenao aloha ao araka ny tenenin'ny ray atao hoe vavy tsara teo a dia hoe ao alohaloha kely eo ny trano zareo aleo aterina any ny volan'olona ka ohatra mbola maky ala angetsika izany patron ary ny fiara koa no atao aiza raha ny filaza no ho a dia hoe ao aloha kely eo zay fa tsy lavitra eto mihitsy misy ny tranony noho izany dia mandroso kely ao aloha sika miala neniny ka rehefa lasa lavidavitra ka mbola tsy mahita trano na tanàna dia miverina ary ajanona kely vetivety eto amin'ny sisin-dalana eto le tsy ny fiara ohatra matahotra izany patron tsofoka any anaty maizina any ko mba marina mafy moa matavatra ahoana ary maninona nefa raha ohatra ka amin'ny fiverenantsika miakatra dia jerentsika eto ry zareo dia omena ny volana se kosa riva dia efa sarotahotra mihitsy ka tsy maninona fa aleo aro jereko any fa itsy zany mijanona ao ato anaty fiara ihany ninona fa tsy dia mandeha lavitra mantsy ka sao dia tsy mety izany patron tsy maninona ho a fa mijanony se ao anaty fiara ihany ty torse ty mazava tsara ka tsy misy atahorana eo ary za koa tsy handeha lavitra fa raha vao mandroso lavidavitra kely fotsiny ka tsy mahita tanàna dia miverina eo ndray ara patron ekena rehefa zay mety aminao zay fa lasa ary dia aza ely ianao patron so manjary mitaitaina eto hoe maninona any ianaoko ezaky ny tsy ho ela ary se eny ara re patron miandry anao eto azy anyko sa ihany patron tsapatsapa maizina any anaty ala any amin'izao orso ka ny tena marina aloha dia etamin'ny mpitiavan'le zazavavy teo njara iny ko zarany aza misirika eo na ny vavy sosady indraika engany ka mba tsy ho azo tsampina any iny ohatra manazavatra vavy izany mantsy resaka ilay tovovavy teo aloha dia tokony tsy ho lavitra eto no misy ny tany fonenandry zareo tia zoako tia izao ilay lalankely ny tondroiny ary raha ny fahalalako azy dia tokony ho ato ambadika reto alana le tsy sisy ampaly be reto no misy ny tranony aleo aloha arahana ihany tena marina raha volombolon'izay isy tanàna tia izany efa afaka le tsisy ampaly be maromaro teo azy zao kanefa to tsy misy neninenina ato fa tsy ty lala tokana mbola mitoy hatrano tsy fantatra hoe atraiza ny fiafarany ty akoatran'izay dia ala mikitroka sarotra vakina avokoa aty anaty ala aty koa tena maizina tsy fankahitana mihitsiko so ihany aza fa nisy an'ity torsa mazava be ty fa ratsy zany angamba tsy nahita izay nametrahana ny tongotro mihitsy dia inona reny ataoko hoe hiverina ve kanefa to mbola tia hita mafy an'le zazavavy teo ny masoko tsy aho teo amason'ny riva fa ny fitiavana ny tsiry tampoka sy mafy fanonja avy hatrany amin'ny valosoa teo no tena nanery hiverina sy hikariko azy aty fa raha izay voladino tsy ho nampiverina velively sy nanairanako tena toy izao mihitsy na dia hoe tsy nampandry ny saina aza satria sakafo ny hohaniny tena dia inona ary no ataoko efa nisahirana ny verina ty ihany aty kanefa dia toa hiverimaina fotsiny ihany toa tsy ho sahako tsony kosa aloha no mbola androso amin'izato ala mikipoka sy aiziny be tsy fankahitana ato ity tena aleo miverina fa sampy balala mainandro ty ka raha tsy tratrako androany azoko rampitso na andehanako hivezivezy amin'ity faritry tomasiny ty aza tsy maintsy mbola ho hitako ireny
Ramse, fa maninona ty ianao? ay marina Fa maninona ty hoa ianao? Tsy azo alehany aty e? fa to ianao tena ianao tokoa ve io? Fa avy aizany nipotranao teo e taizany tsy tazako. Teto ihany efa tsy tazanao e. Jereo fa io aorinanao ihany koa vavy tsara raha vaviko. Fa ahoana koa izao e, to avy eto amin'ny laoko sy avy eo ivoako nareo kanefa tsy tazako akory na reko ny aviany arosiny na tongavanareo roa teo. aveza moa izay fa tsy tety ihany ianao ndisy fariana loatra ka tsy nahatsikaritra kely akorany rovavy. Lalina indray izany ka nareo rovavy mihitsy eny eny karoako aty e, indrindra ianao rovavy soa. Eny e, efa fantatra ihany ary izany no antony nanatonanay ianao zaoko. Kanefa dia tsara aminao no miverina fa tsy azo aleha loatra ho aty. Andray fa nahoana kosa e, nareo aneo any karoako aty e, ary efa somary lasa lavitra ihany izay no miverina satria tsaronay tampoka fa karaha izany ary no izy dia tsy fomba ny aty atsinanana aty loatra ny tsy mampandroso vahiny tonga tanàna e, ka dia manasa anao izay androso atao trano. Izany ve? Somary mahamaika ihany e, kanefa tsy maninona ka akoatra ny volanareo adimiko mantsy dia faniriko ihany koa mba hitafa aminareo ry vavsoa, kanefa tsy manahirana mamanareo ve? Olona tsotra sady malemy fananty olona raha nyreninay ka tsy misy tokony atahoranao na dia kely aza. Izany ve? Ka moa mbola lavitra eto moa izany misy ny tranonareo? Ay zary izany masinao izany Ramose fa nga tsy tazanao io trano eto ankavanantsika io? Eny tokoa, misy trano telo tafo mirehatra jiro ireo. Ary ahoana raha tsy nahatazanako an'ireo teo e? Eny e, mety mahery tokoa angamba ny hazavan'ity torse ity ka manjary tsy tazan'ny masoko ny hazavana mitsilopilopy ato anatin'ity ala maizina be ty ato. Andeha ary zato izy e, mandrosoa aloha ato an-trano. Eny arako. Tena kanto rangaha reto tovovavy manoloana reto ka tena mbola tsy nahita tsarana vehivavy tahaka an'izao ny masoko hatr'izay na olona. Tena rety mihitsy ilay tonga fitenenana hoe fanaperana mba marina moa tena mitovy tsy mesy hamantarana azy izy mirahavavy. Fa na izany aza miavaka kosa aloha ty vavy ty e, sady bikana sy tsara tarehy misarika sady tia mitsikitsiky lava. Raha mba tovovavy tahaka izao ny mantsy no mba lasa andefy mandroko dia tena angamba aza ny fahasambarana izany. Tsy misy riko intsony eto ambonin'ity tany ity satria ny tonga lafatra indrindra no efa io an-tanako. Asa nefa fa nofy any aloha ny ahatra eto e, na hohanina tsy hohany anefa dia tsy maintsy hanimpifitana ihany ary hitory amin'ny fitiavako azy izay miretareta ato am-poko. Ka asa na ho tanteraka izay faniriko izay na tsy. Hatreto aloha dia mahabe fanantenana ihany ny asarikan'izy roa vavy reto e. Tonga ary sika e, ko dia mandroso an-trano ianao? Mandroso e, dia mipetrapetra aza mihafahafa. Za aloha andeha ho any an-dakozia ka n'ilay sonambo masaka efa voninao e, sy kafe rahantsika mihinana. Dia izay anao vao mandeha avy eo aza misahirana za nefa eny tsy nampoziny ary tsy hijanonela. Tsy misy misahirana izany rea, fa iny tonga ato trano ve dia tsy horosoana anina. Andeha kely aloha e. Andao ary Ia, ka inona vaovao nentinao mandra-piandry amin'ny vavy tsara naka sonambo sy kafe any aloha e? Eny tokoa e, ny vaovao aloha tena manana be dia be olazaina aminao tokoa e. Fa raha ny antondihako aloha dia nianaritra ny volanareo izay adinonay ilay nandoha azy teo e. Ay kosa, ka ny vaovao koatran'izay vola dimy izay ary aloha no mba tiako eno e. Eo indrindra fa alohan'izany aleo aloha ampafantariko anao ny tena momba e. Araka nefa voalazako taminao fony tarihatseninareo moa dia mamy ny anarana fiantso olona mandalo ihany satria mpitantana orinasa iray ao Antananarivo ny tenako. Ka dia ho an'ny Tomasina izany ny antondianay aty. Izany hoe hijery entana izay tonga ao amin'ny serana tsambon'ny Tomasina ao ny tenako e, izay entana mety ho ilain'ny orinasa tantaniko kanefa atao tolobidy ao. Arak'izay dia fotoana niavaka ho any efa tidiako ity satria nahitako anao ry vavsoa ary mino aho fa mbola afinaritra kokoa noho ny teo aloha izao feonantsika eto izao. Nay,
fa ny mahafantatra anao a za kosa ny vavsoa efa nampahafantariko anao fony teo an-tsena moa momba anay sy vavitsara ravaviko e saingy neny bovola izay nitaizana lehibe anay sy miara-monina aminay amin'ny ravavy ato sisa angambany tsy nampahafantariko anao zany hoe le raha matoa izay tonga ny antsonareo rovavy tary an-tsena tary iny zany le neny bovola izay lazainao zay raha azoko tsara e voalazanao efa namonjy mifandriny ao amin'ny efitra ambany ao izy fa reraka hony e isy lanonana be koa mantsy eto aminay eto raha pitsa e fa eto ny fiaonany fianakaviana rehetra ary tena agotrikotrika mihitsy ny fety a tsara zany mba maniry ery ny tenako mba hiara ifety aminareo raha mipitsy saingy fa zao a e miainanao raha mise mamy a atao hoe mamy fotsiny moa fa aza asiana raha mise zany e eo fa atao mamy fotsiny ary e vavsoa zao e tena tiako sy mahambabo loatra ny foko zao fitsikinao zao ary tena tsy haiko ny tsy ilaza ny atapoko tena babonao tanteraka ny fitiavako e eny fa na dia tao anatin'ny fotoana fohy monja aza ny nahafantarako anao dia tena otohoto tanteraka aminao ny fitiavako rehetra ka asana mba hiatra n'ity foko feno fitiavana izay tsy haiko tohainy ianao na sahany melamosina azy efa fantatro ny tsy maintsy olazainao amiko ry mamy a kanefa misento mafy ianao na misento avy e satria efa fotoana tsy tokony haino ny sofiko an'izantsony zao ry mamy a tsy diso ny fitiavanao ny antefa tamiko kanefa sy azoko atao tsony ny anolotra ny fitiavako anao raha azoko tsara zany dia efa manana olon-tiany ianao sy diso ianao satria tiako dia tiako ny mba hanana an'izany indrindra fa ny mba hanana olona ho tiaviko sy ho tia saingy indrizy fa tsy anjarako ny mba hanana an'izany tokantrano izany efa zao ny anjarako e zao dia tsy azoko lavina tsy azoko mbola tsy manana olon-tiany ianao raha ny fahazahoako ny resaka ao kanefa moa ve misy olona mandraranao tsy hanambady na hanananao olon-tiana no mampiteny anao ohatran'izany lahatra izay tsy azo lavina no mandrara tsy hanana an'izany ry mamy a tena vao maika maizina amiko ny tiana olazaina ary vavsoa aodino ny masonao tsy hibanjana loatra ary sakano ny fonao tsy hitempo amiko sao ho lasa lalina loatra ny fitiavanao ka handratranao ry mamy vavsoa mbola averiko indray fa tena fitiavana no atolotro anao raha ekenao ary vonina etianao mandrak'izay raha sitrakao tiako sy mambabo loatra ianao ry vavsoa eny fa na dia fotoana fohy monja aza ny fakavatantsika sapako ny eo am-ponao ry mamy a saingy ho eo aminao hoe tsy ho hainao ny tia ary tsy vitanao ny ara-dalana amiko satria efa lalana samihafa no izorantsika ankehitriny ko ny mety aminao dia mifidy izay tena tsara sy mendrika koatra satria mbola veriko ihany fa tsy hainao ny tia marina izany tenin'izany ry mamy a izay any amin'ny mazava dia oka isafidy an'izay any amin'ny mazava fa izay any amin'ny maizina kosa dia anjarany maizina sisy azoko e sady tsy aloha ataovy ny sonambony sady miresaka e tiako ny kafe mbola mafana tsara misotra etony mbola tsy misy mazava amiko ny tianareo rovavy lazaina amiko e mino fa matoa tsy azonao andresako ry mamy dia mbola tsy natao ho takatra ao an'io fa mbola ho avy ny andro hatakaranao ny heviny fomba ahoana moa no ahatakarako ny heviny raha tsy ambaranao amiko e avy lavitra ary ny foko izay feno fitiavana anao ry vavsoa no nahatongavako aty anaty ala misy anareo zao andro alina zao ka raha ho lavinao sy tsy ho enono akory ny fitiavako ry vavsoa dia mety mbola izy fotoana ihany ve ionantsika aorinan'izao fionantsika an'io zao mino fa na dia tsy takatra ao azy anambarako anao ry mamy dia ampisy atsiananao kosa ny tenin'ny vavitsara ravaviko teo eny tsy afaka hiteny betsaka koatran'izay efa nilazaiko anao ary vavsoa raha toy izay no azonao avaly kanefa tiako ho fantatrao fotsiny ny atao hoe fitiavana fa ny tena fitiavana na dia misedra onja vaventy aza dia tsy mba matahotra izay alina mikendry andetika azy satria ny tena fitiavana dia mahafoy ny ainy ho an'ny tiny ka ninonina vaty misakana zava-pony zany rehetra zany eo amin'ny fitiavany ka raha misy fitiavana ihany ao am-ponao na dia kely ihany aza dia ambarao vonina ny tenako isedra izay olana tsy maintsy isesoatrehana tiako ianao ary vonina ny fitiavako ho anao mandrakizay mamy tsy tsinjonao ve ninony efa alina ny andro zao ny aty aminay efa maizina tanteraka ny tontolo rehetra ary efa nilaozany hazavany efa ela
noho izany nahoana ianao no aty anaty maizina izay tsy ahitanao hazavana sy tsy arenesanao hafanana intsony no mitadiny silam-panahinao ho tia tena raha anaiky ny fitiavanao ry mamy a mbola mila anao ny tontolo ny hazavana izay misy anao. Hatreto dia teny sarim-patarina trano no avalonao aho isak'izay misokatra amin'ny vavanao. Hany ka fanina ny lohako manakatra izay hevitra tiana ho tenenina. Ny fitiavana ry mamy dia efa matora tena ka tsy maintsy ho voafatitra anaty alina izay misy anay ianao raha anaiky ny fitiavanao a. Mba afaka tsorinao amiko ve izay tena hevitrao e? Aleo zany maliny teninao ry mamy a. Amin'ny masoky aho mo fantatra fa tena hoe feno fitiavana miredareda tokoa ny fonao amin'izao fotoana izao. Ary oro ny fonao raha tahiny ka tsy ahazo valiny mafapo avy amin'ilay nofidiana ho tompony. Izao anefa raha ny fitiavanao no isafidy ny aizina dia tsy maintsy hiletika anatin'ny aizina ihany koa ianao satria tsy afaka miaraka ny aizina sy ny mazava ka sao anenenanao lafa dinio tsara ihany a. Tsoriko fa raha ny fitiavako no avalinao fitiavana dia ampy azy ry vavsoa ka aoka izay teny tokana voatonony fonao no horeko anio. Tiako ny hanome fahafapoanao ry mamy a ary sitrako indrindra ny amalin'ny fitiavana lehibe mitafitafy izay atolotra ao a. Ary raha ny fitiavana koa dia manana tsy lanilany aho anao saingy mila mandinika tsara ny adirin'ny aizina izay mandrakotra izao toy izao misy atsika izao aloha ianao satria tsy hanindro ny hazavana izay hitanao hatr'izay. Mbola tsy mandry ihany ve rakisy fa ilozanareo mampiresaka vahiny ato a? Mbarakaly. Tsara be mbarakaly. Efa reko avokoa ny resaka ireo tovolahy. Koa ny anoteniko aminao dia izao ihany. Ihany toko. Sasa mbola tsy nahalala lehilahatra izay nisy iny ireo zanak'ireo. Na dia maro azy ireo izay mitsiritra azy ireo fahiny a dia indrisy fa tsy mba hitany teo amin'ny fiainany izany hoe ny tiso ny tiavina lehilahy izany. Sarerin'izy rery ihany no mba naneho fitiavana azy ireo hatr'izay ka hatr'izao. Mino fa tsy handany fitavanao vavsoa saingy zavatra sarotra ho anao izany. No antony tsy anaken'izy ireo ny fitiavanao dia tsy inona fa mila mahafohy ny mombanao rehetra ianao. Na vola, na harena, na havana vao afaka ity azy. Tena tiako tokoa raha ny zanakao tompoko ary tsoroko etona fa tsy mampaninona ny mamoy izany rehetra tany sainao izany raha izay tokoa no antoko ny fitiavany ahy. Izao ry mamy a efa alina izao a ary efa maizina ny andro ka andehana aloha vonjeo ny namanao fa sasa miandry anao izy. Andro hafa dia mbola eo any ihany sika e raha toa ka tena vonina nyty tokoa ianao ary amin'izay no hisafidiananao izay ho toy ny tantaranao. Marina tokoa izany eny raha izy telo mianaka angatadalana fa mbola manantena no tafahoana aminareo amin'ny diako manaraka dia misaotra vavasoa fa misy hodiniana izay teninao tamiko farany teo izay a. Ndao ary re ao ateriterinareo ivoaka any amin'ny arabe any izy ry izy roa vavy a. Eny ry neny a. Ary tena mba naharitra ny dianao toy iny patron. Tena marina tsy efa nitaitaina mihitsy ateo ary efa nieritreri-dratsy mihitsy azy. Sekorsy dia efa tsy maninona izao ka mbola androsoany zareo sonambo sy kafe mihitsy any avo nalefa izany ve? Sady tena mamy izany sera sonambo a. Ny kafe moa dia tena matoy ary ohatran'ireny azo anoratan'ireny mihitsy tena mbola hafa ihany sy ny fiainan'ny olona aty ambany-drafika azo aty ka mahafinaritra ry mampitsiriritra mampite olona ary hitako patron miramirana ery avaniko. Mino fa tojo ny zeniriny sy ny tadiavy ny patron tany ka sa ve diso a patron? Tsy diso velively se ka fa tena hatsaran'izay zanak'olona re zany tena maro ihany se izay tovavy hitako hoe tsara bika sy tsara tare zay fa le vavsoa kosa tena miavaka tena azo lazaina hoe fanaperana mihitsy dia lamina zany ny resaka raha azoko tsara manina lase tena efa saika tsy tafatombona mihitsy vao nilaza ny marina izy ko zany raha tsy teny mivantana ny namaliny fa somary ny olakolaka trano tena mitretrika tokoa ary sera vavsoa no vady andefimandroko ary sahako milaza fa tsy ahita vehivavy tsara no sady sarika tahaka nintsony naiza ho alehako. Kosa dia arabaina zany patronko fa saingy be safariny resaka sy manao teny saritakarina any ka na nahirana mihitsy mamata izay tena tao am-pony kisenga ahoana zany ve patron?
ary raha tsy nyren'izay niditra tao anatin'la resaka aza ny namarina an'la resaka dia saika tsy azoko mihitsy izay tiany ho lazaina nefa nazy zany aza tsapako teo amin'ny fomba firesany ihany fa tia avy so saingy misy olana goavana izay mampanahy azy tsy anekeny avy hatrany faniriako izay tsy ambarany ahy fa toa amin'ny teny saritakarina no entiny anehoana an'izany. Zany ve patron? Arak'izany lazaiko an'se zany e tsy manaiky avy hatrany faniriako izy kanefa tsy mandahy ihany koa fa miolakolaka fotsiny ary raha tsorina aza dia tia ihany izy fa matahotra. Matahotra inona nefa izy patron? Eo mihitsy arseno akamantatra ho ahy fa na zany aza manana fanantenana fa tsy maintsy ho tanteraka ny faniriako e tsy azoko niany eo ry tsy alaiko amaray arak'ilay hiran'ilay mpanakanto ray tsy mety le filazay a. Zany hoe raha araky ny firesaka teo zany dia izy telo mianaka teo ihany zany miara-mipetraka. Ie zany tokoa za tonga tao amin'ny zareo dia rehefa natory tany amin'ny efitra ambaniny reny zareo na eno anay ny resaka dia avy eo niakatra. Ay misy riana ny trano fonenany zareo. Ie ohatrany tsy dia fahita loatra aty amin'ity faritra tsy nanty mantsy ny trano misy riana indrindra fa hoe ny ambany volo toy ny nalehanao iny fa zany hoe efa mivoatra tokoa zany ny mponina aty raha arak'izany. Misy riana tokoa moa le trano to ohatrany tsy tsikarotro hoe misy rian'izany akory ny le trano nidirako hoe to natongo trano na vara ray araka ny filazan'ny olona aty aza to tsy misy akory le tranoko ary saiki trano misy tongony avokoa ny tena fahita ty amin'ny faritra tsy nanana tiako tena marina fa eto aho vao mandinika fa tsy misy riana akory le trano kanefa dia nilazainy vavy zao mihitsy hoe natory tany ambany ny renin'izy ireo. Sady iny fotsiny patron rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao dray se indray ve no adino liva aza matahotra se fa se mihitsy aza no vavolombelona mary azonay rehefa tanteraka somatsara ny aminay ny rarina dia no tonga somatsara ny tanjona ianao patron misaotra risia fa moa efa miditra ny tanànany Tomasina angasika zany efa eto sary masina angetsika zao patron tokoa ary vetivety izy zany fa loatra angamba ianao patron fa za zao mahita hoe tena milalo ao an-dalantsika efa mitelo maraina ane zao kanefa dia tamin'ny ray maraintsika no nijanona ny sotro kafe sy nihinana lasopy teo amin'ny toerana nahitantsika andrikambana iny tena marina tokoa zany sia tena efa misy mpivarotra maromaro misokatra ireo fa andao aloha hijery sakafo fa tena mikarokaroka be mihitsy zany vavoniko zany tena mila tsy ho zavako tsony mihitsy izy fangamo tsy hoe voavoko saonambo narosony rikambana indray ianao ty patron ka za koa aza nery sy mba gagy mihinana kanefa toetrany tsy nahatsiaro misy neninenina akory ny kiboko nefa raha ny saonambo sy ny lasopy izay hohaniko talohan'izay dia tena tokony tsy ahatsiaro hanina tsony mihitsy asa efa sy mba ve ny vavoniko sa ahoany ka mitovy tsy misy valaka mihitsy angetsiky izany patron arakaraka ny sotroko an'ilay kafe sy mofo izay nividiana teo amin'izy roa vavy teo nge ny voamaika nahatsiaro ronoana tampoka ary na dia nivavaka raha toa tsy nahatsapa tsirona kafe sy mofo ihany keo raha hoe nahatsiaro tsirona kafe tena mahery teo ampisotroana nefa voavy nitsahatra ninana kosa nefa dia ohatra ny teo aloha ihany teo ny tsiron'le ziza izy toko farany fontsika mbola teo atsapanana teo ihany nitsapako mbola atombavako zaoko fa hono aloha patron efa nalohanao io zany nividy sakafontsika adino oay tena loza ry se fa tena adiniko indray ny nanome azy andry zareo tena loza zany kanefa inona miverina antsika hitady andry zareo tany anaty alamaizina tany ohatray re patron ka tsy tonga amin'le fiteny hoe ny faty alevina indray zany no adino tena aiza koa ary zany lohako zany marina mamy loatra kosa angamba ny resakareko anika ny antondiny indray no adino amin'ny fiverenana indray ry se mandalo eo dia aloha ny volany zareo atao ahoana tsony moa zany mbola hiverina andray ary aleo aloha monjy ny mpivarotra ery amin'izay tsika ka andao ary serliva ahoana zay patron tena mbola mety sotafody any an-taninarivo anio sika mbola manano sarotra mantsy ny zavatra hojerena atika noho izany aleo sika sea ny alina mandry amina hotely dia rahampitsy manainga fa mandreraka koa le manao dia amin'ny alina dia rahampitsy maraintsika zany mandeha zay mety aminao no atao patron
atsy amin'n'itsy hôtely akaiky etsitsy ihany tsika no amanika hevitra anankiroa any sesoa fa mbola hoela ihany mantsy vao maizina ny andro ka aleo aloha hitazatazana ny biby lany tery amoron-dranomasina ery fa tsy kosa tonga dia andana fa andeo ny trano any sesy hoara alina eny ary patron zay fa lasa fa ilozako aloha ianao raha mba fantatry liva mantsy fa ny safidy ny andro mazava mihitsy hiakarana any an-taninarivo satria mbola tsy afaka ataotsaiko ary mila tsy ampifantoka amin'izay zavatra tokony mihitsy le zanany zavatra izay nitolorako ny fitiavako alina dia matahotra ny tsy ahita azy tsony ara alina ny mandalo eo akoatran'izany dia nilasy vavsoa fa manao fety zareo anao ka noho izany ho sarotra ny ionako amin'indray enoko fa efa malalaka tsara izy ary azo antoka kokoa ny ionanay ary andraisako ilay fity izay niriko fatratra avy any aminy toa tsy ho androko ery ny andro rahampitso hiakaranay ary ahita indray amin'ny vavsoa ilay anarana zary lasa tiako ary tiako tononona foana vavsoa mahalalako hitako ihany ianao falybe hamarina mamy malalako efa sasa miandro ny fiverenanao mihitsy izay telo mianaka zaoko ay tonga ihany ianao tsy maintsy tonga kiry mahalalako efa tsy androko mihitsy koa anie izay ahitako anao indray etsy aloha fihinoko izany mahalalako izany mamy sambatra iry afihinonao za koa nitako izao ataonao amiko izao anie ka mbola tsy hitako teo amin'ny fiainako indrisy ry mamy malalako toa tsy mba afaka nametraka ny tandindoko any tany akory voaniratra tokoa mantsy ny masoandroko dia nitako nandrahona ho maizina tsy isy azavantsony vavsoa motsy efa eto avy anome fitiavana ho anao ka nahoana indray ianao no mitomany magnino izany malalako izany ary matoky ny fitiavako ianao tsy andao anao na afo ianao na oviana ary atsahary moa ndranomaso arabaina ry izy roa fa dia tafahoana tokoa ny tisiny manina mirary anareo mba tena hifankaty tsara tokoa misaotra vavy tsara vavsoa azafady vetivety aloha ianao mba apio kely mitongilana ila enjerana ilay fatana izay misy ny lasopitsika tsy vitako rery ny anarina azy fa mamay loatra tsy ary fa mampiko ianao aloha kely aloha nampy amin'ny vavy tsara mamy ndana re tena sahirana mafy tokoa izy zany oe vavsoa tandremo fa ohatra ny manitsy ho any amin'ny tsenanareo ke ty camion mirimborimo be ty zany vavsoa zay ary tena nifoan'ny fiara be ny tsenany vavsoa ary tsy misy hafa ny ala tao izy miraha vavy loza tena maty ny malalako vavsoa nahoana ny dia nilozanao sahady vavsoa maty ny malalako re olona fa naninona ny zanako vavy tsara vavsoa maty ny zanako re olona maty ny zanako inona no ataoko avy hatrany dia nilofika koa le renin'izy roa vavy vo nahita nyreto zanany potipotiky ny camion tanteraka tsy misy hahafantarana azy tsony fa dia nahoana loatra nitahaka an'izao sisa ny hafanany malalako vavsoa tsy zakako izao vavsoa vavy to rylanitro no firaty zany marina ary tena nisy mihitsy le izy teo nanofy amin'ny vavsoa sy vavy tsara raha vavy ny foan'ny camion teo amin'ny tsena keliny zareo ary dia potipotika tsy nisy nyraisina sy namantarana azy olona tsony izy amin'ny raha vavy ary dia matapaka lalan-drah koa le ramatoreniny zareo raha vao nahita amin'ny fahavoazany zanany dia marina zany atsemboako ary toy ny mbola ato atsofoko ny feon'ny firimorimon'ilay camion be sy ny fienjeran'izay nitrongy ilay tsena kely ny vavsoa miaraka tamin'izy amin'ny raha vavy loza zany marina tena aleo mihitsy aloha mitsangana misotro ranokara dia
tena mitobitoboka be hatramin'ny foko marina. Mbola tsy nanofo zavatra tahaka an'izany ahatra ny ainako. Inona raha nidikan'ilay nofoko teo e? Dia ho sanatria ve ka tena misy loza nanjo amin'ny vavy tokoa any? Tena marina tsy toy ny tena natrehako maso ary tena nisy mihitsy ilay nofoko teo a. Tena ohatra tsy ahita torontsony koa zany ka lasa ohatra mitebitebe izany a. Tao tsy androko ny aharaina ny andro handehanana sy leva hiakatra. Tena mirotsaka ny hery sezany oran'izany ary tena oram-baratra mihitsy izany fa somary moramora ihany a. Ka zao mihitsy nge le olana tena ty fampatsinana ity ty oran-dava tsy araky ny laoniny ity. Zay ry zay manam-pirofiny mahambola maintso anatsinanana. Marina zany patron fa samy efa madiva orika ihany fiala zay nampalaza ny fiatsinana ity. Raha tsy ohatra nga ka hoe misy paikady tena mandaitra saingana raha sy fitondram-patsakana mba hiarovana an'ireo zay kely sisy sy mba loha ny tavo sy ny dorotanety zay ataon'ireo mponina ty. Marina dia marina mihitsy aloha zany. Efa tena mahakivy mihitsy indraindray no mijery ny fampitehan'ny miala tsikelikely. Sapan'ny olona izay manimba azy ireo mihitsy fa loza ho an'ny taranaka fara-mandimby mihitsy aloha ny fampitehan'ny miala e. Ary tsy misy na dia kely aza tombontsoa ateraka amin'ny fampitehan'izy ireo. Fa avady kely aloha ny resaka patron. Fonitsika vanonga tao Tomasina dia tadidika anao nilaza hoe na nofo ratsy be any na no sady to hoe accident natsiramina izy anao le nofonao dia tapaka teo le resaka satria mbola makiananao mananetatsika. Tena zay tokoa sia. Tena hatramin'izao za miresaka amin'isy izay dia mbola tsy afaka atao tseky le accident natsiravina ny fisika. Ary toy ny mbola tsy miala ao an-tsaiko ao mihitsy ny feon'ilay fiara be nandonan'ilay tsena kelindre vavy sosiny fikikikan'izy roa vavy tao. Maninona tsara hoe patron? Izany lazaiko an'izay zany e. Nanofy aho fa nisy reny fiara lehibe mpitondra conteneur reny. Avy hatrany dia nifoaka n'ilay tsena kely izay nihinanantsika roa lalasopy sy kafe afaka malialina iny. Le tsena ny vavy soa zany. Ary tsy afa niala tao izy roa vavy fa nosian'ilay fiara be tao. Ka dia hita ny masoko izao mihitsy ny fiparitahan'ny vatan'izy roa vavy toy ireny hena voatetika ireny. Sady voafirafira ary tsy tapitapitra izay koa dia nipotra avy any anala avy any le renin'izy roa vavy ary dia nienitra sy tapaka lalan-drà avy hatrany vao nahita ny fahavoazany reto zanany. Tena loza koa zany nofo zany patron. Tena toy ny ainako mihitsy any ilay nofo relivy. Any ka toa tsy mety afaka atao an-tsaiko mihitsy. Na izany na tsy zany ohatra ny nofo rehetra ihany zany patron. Mety ho marina ihany aloha zany tenin'ny sezany kanefa tena mampanahy be ihany seza ny nofoko alina izay a. Mbola tsy nanofo zavatra ohatran'izay mihitsy a. Noho izany tsy azoko mahavanina loatra fa mety misy heviny na dia ara-baka teny azy. Ny tokony ataontsika ty an-dalana zany zao a dia mitandrina tsara sao sanatria ka efa fambara ratsy mampitandrina antsika ireny nofoko alina ireny. Hitandrina ve no tsy hitandrina trano patron fa na izany azy ho tsy dia azo atao an-tsaina be loatra izany fa manjarina zavatra tsy tokony misy aza lasa tanteraka rehefa hinoana be loatra. Fa tsy efa atao aloha ato moa se le tsena kely vavy soa izay minanantsika lasopy sy kafe afaky malialina iny. Tafahodina n'ity tournon ity tsika dia ato aloha ato le izy. Asa zao na hitandry zareo ato tsika na ahoana. Rehefa tsy hitantsika mivarotra ato ireny dia tsy maintsy hojeriko any amin'ny trano ihany e. Ny tranony angamony tsy efa hitako. Dia tsy maintsy mbola iandry anao mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra indray azy zany ko. Mahereza rsea fa za ve tsy hitady ny olo tiako rsea. Zahay eneny mbola vao mitady fa afina rehefa manany. Marina izany patron fa mba misangy aminao nge ahy e. Patron ohatrany mahagaga ihany fa ohatrany hoe teto le toerana nisy an'le tsena kely kanefa eny tokoa ahy sa ve hoe diso fitadidy sika. Tena teto mihitsy alenijanona ny andry anao tamin'iny ka. Ty apaly be maniry reto ty sy reto volo be maniry reto ankilan'ny reto zao natadiavako azy tsara
ary mahatonga itompoteny fatratra fa teto mihitsy le izy. na za koa azangery mba nandinika an'izany ry zao le lalakely nidirako ho any amin'ny trano fonenandry vavsoa ka nahoana raha tsy misy ninonninony eto ary krihatra alamatevina no eto amin'ilay toerana misy an'ilay tsena kely tahaka ny hoe tsy misy ninonninona zany mihitsy ary teto amin'ity toerana tiako. Mahagaga ty patron liva sao dia mba toerana mitovitovy kosa raha fa tsy teto le izy fa disy fitadiditsika tsy mino mihitsy aho hoe teto le tsenandry vavsoa toa tsy misy na diana trano falafa kely ny orona akory aza tetoko kanefa dia voafako maly sika no nijanona sy ny sakafo teo ka na dia ataoko hoe nongotana teto aza le trano falafa kely tsenandry zareo teto dia ho ao anatin'ny ora vitsy monja ve dia ho tonga lobolobo be tahaka an'izao. Patron jereo ngefa to misy sisana hazo mitsangana eo anaty lobolobo io eny tokoa tena sisa tavela tamin'ilay tsena kely ry liva kanefa to efa azo efa hita hoe efa boboka ny lazon'ny orana sy ny andro nandritra ny fotoana efa lavalava ihany ankizy zany voafako maly anefa sika ny sakafo teto. Fa ahoana koa ary zany patron tsika ve manofo sa ahoana raha ny fijery an'izao sisana hazo hita eto zao mantsy ka mety efa taona vitsivitsy mihitsy misy tranony orona teto ary efa ravako ka zay nolazaiko ansezay sao dia mba disy fitadidy ary sika. Andraso hoe patron tena tsy disy velivelytsika patron fa tena teto mihitsy le toerana naindrasako anao maly alina iny tsaroko tsara na dia hoe alina zany andro ny sady maizina ihany koa io zao le lalakely nitsofoanao alina zay nitondra anao tany amin'ny trano fonenandry vavsoa kanefa dia inona ary no azo anazavana an'izao zavatra hitantsika eto izao raha toa ka tena teto tokoa le tsena kely ny vavsoa dia tena gaga sy talanjana patron ary tsy hitako izay lazaina tena tsy mino arsea aleo aloha androso kely anaraka an'io lalakely io aloha na tena le lalakely narahako alina io na tsy. Patron tena ohatrany manazavatra hafahafa raha mampifandray an'izao zavatra hitako izao sy le nofinao zay nitantarainao tamiko tsy azoko. Aleo tsika manony lalantsika mody fa aleo zany hoanika tsy mino an'izao zavatra hitako izao kosa aloha rsea aleo tsoroka amin'se mihitsy tsy mino aho hoe nanofo fotsiny any resaka sy nenina lasopy teto amin'ilay tsena kely teto maly alina ary mbola niverina teto sy nanaraka ny vavsoa tany an-trano indray avy eo na sika disy fitadidy na tsy haiko ka noho izany dia ny fandehanana manaraka io lalakely io aloha no ahazokotoko izany na le nandehanako maly alina tokoa io na toerana mitovy amin'eny ty misy atsika ty. Ka raha zany ve tsy aloha ve miaraka aminao any ako mino fa tsy misy an'iny ty fiara ty raha hoe ajanony eto amin'ny sisin-dalana eto. Ndao ariko ataovy makasisiny tsara ny fiara sao fo andro zalahy eo ka ahoana patron miverina ve fitadidinao? Hatreto aloha dia tena tsy disy mihitsy ny fitadidiako tena tia mihitsy le lalana ny zorako maly alina iny miolaka kely zao etso aloha etsy dia misy hazo lehibe iray izay ao ndaony ay tena io tokoa le hazo be lazainao patron teto amin'ny zoro maly alina efa sanganehana sy ny salasala na androso na emotra nipotra tampoka avy tao akavanako avy tao vavsoa zany ve patron? Ary tsy tapitapitra izay dia nipotra ihany koa vavy tsara raha vaviny izay tsy dia tazako loatra ny poirany ary dia natoron'izy roa vavy ihany trano zareo ary rehefa nitodika dia tazako aveto ny trano zareo izay nirehatra jiro ka eo anaty krihatra ala io misy trano kanefa tena io tazany eto eo ry se le trano andao hoe atonina patron ahoana raha araka ny filazanao nge dia hoe trano misy riana le trano raha io trano tazako io nefa dia tsy volombolony izay isy riana velively manaraka izany raha mipozy ny trano fahita ty atsinanana ty indrindra fa ty ambany volobe toy izao dia matetika trano falafafoana io tazako nefa to tsy mbe zany fa to trano vato ange izy zany sady miloko fotsy ranoray patron sao dia mba fasana io fa sevy atalazo liva
fa ngamora trano falafa ny tena fahita ty atsinanana ty dia midika zany fa tsy afaka hanao trano vato ny olona ty ary trano nenan'olona zao ry no hitako sy ny dirako teto maly fa tsy fasana araka ny lazainy se zany andao aloha tonina ka patron tena matahotra zany mariny se koa dia tena sary tahotra mihitsy ry livaka mijanony eo se raha hijanona fa aleo anatonako eny efa miteny amin'seha fa trano vavsoa io tazany eto io ka raha izany ary aloha anaraka anao ihany fa so maninona rereny ianao ko fa tsy manery an'sia nge raha matahotra se tsy afaka ny amelanao reroany zany aka aleo miaraka ihany tsika dia andao arako liva to tena fasana tokoa ty fa tsy trano io arangely efa nyteneniko anao teo patron tena fasana avy nisy nanadio ty manoloana antsika ty jerenao fa mbola feny voninkazo karazana vatomamy reo zany hoe avy nanaovana fankalazana ny fety-maty teto amin'ity fasan'ity raha ny fahitana azy zao dioany sy ny endrony zao ka dia mino fa zay le fety ny lazainy zareo anao jerenao hoe fa hitsakilany itsy zao misy en'le karazana fasana zay tafotsiny eo amboniny ary azo mitsangana maromaro ny rindrina zay manohana an'le tafo ry lanitro dia hosana ty ve ka lolo zany ny resaka tamiko ary fasana ihany koa ny nandrosoko se ka aliko afaky maly aliny ohatrany tsy mino an'izany aka patron oka tsy alaiky ino ianao fa ankehitriny dia mitombona daholo ny resaka ny fanaovanao sy ny fanaovantsika tamin'ireo kambana tsaroa ny fanolaza taminao le vavy sy nytorianao fitiavana araka ny fitantaranao tamiko hoe tsy mety aminareo ntsony ny miaraka satria lalana samihafa no izoranareo amin'izao tadidio koa fa laza ianao fa avany any efitra ambany le reniny izay efa natory no nahen'ny resakareo ka niakatra motsy trano tsy misy riana zao io hitantsika amin'ny loko fotsy be io zay toa avy ny lokona so dia tsy fantatrao raha patron fa io fasana tazanao io dia tsy ho trano ambony io akory ny toerana misy maty fa mbola misy lavaka ny eo ambanin'io ary mizara efitra roa zay toeran'ny lehilahy ny ilany ary vehivavy ny ilany tahaka izany ny firafitry ny fasana ty amin'ny zareo aty atsinanana ty izay atsony zareo hoe monika dia sanatry ve ka tena tao amin'io trano ambony miloko fotsy io tokoa no nampanosoana izy amin'ny raha vavy sy nyrosony vavy tsara soanampy sy kafe ary razana efa natory avao ambany avy eo zany le ramatorenin'izy ireo no niakatra indray na maran'le resaka isy vavy soa tsy mariny zany olona velona zao mihitsy ny resaka tamiko fa tsy olona maty ary amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny olona maty mbola androso sakafo an'ny velona indray ary se zao no anisan'ny mihinana ny kafe sy mofon'izay naroson'izy ireo tao an-tsena patron andao hiala ito fa tena matahotra ka zay indray tsisy zavatra azo avaina ntsony zao patron tsaronao ve patron fa na dia samy nahatsapa ratsika fa tena tsara ery ny sakafo naroson'izy ireo atsika na ny kafe izay narosony aza na ny lasopy izay nohaninao tamin'izy ireo eny na ny soanampy sy ny kafe ihany ko aza dia na samy nahatsapa ihany ko tsika fa ohatrany tsy nihinana akory rehefa avy nalany an'izany ary na ny tsiron'izay nohanina aza atao tsisy tavela tao ambava akory patron tena andao hiala eto fa tena mangovotry ny tahotra mariny miangavy ianao tsy mino an'izany dia ololo ve zany ny antefan'ny fitiavako tsy mariny zany mety hoe tsy teto kosa ngamba le trano nalehako afaky maly any le mety diso aka tsy maty zany malalako olona velona zao mihitsy ny resaka tamiko ary sarika sy tia mitsika tsy misy ohatran'izany ko hoe lolo amin'ny ahoana tsy mariny zany patron miala tsiny fa tena ilozako anao rehefa tsy andeha ala eto fa tena tsy tafajanony eto tsony fa tena matahotra nge patron mandeha any seramaika za tsy maintsy miona amin'ny vavy-soa androany tsy misy an'izany maty mbola miresaka zany raga ty tsy maty zany vavy-soa ohay marina misy rivotra mangatsika be mifofofo tampoka zany sa to manjary misy fofona maimbo be
marina tsy fovopaty zany. Matahotra. Tena hitsoka. Aizany lalanombako e. Vonjeo e! Vonjeo e! Vonjeo! Oay, za ve no afa-pijery sa toa nanjaritra ny tsara tarehibe le fasana teo ary misokatra ny varavarana. Oay, vavsoa io mamony varavarana io. Tena i vavsoa io sea. Vavsoa io riliva. Tena ho tafa ihany amarina e. Vavsoa, faly be mahitanao indray. Mamy ahita fa verina ihany ianao. Mandrosotra afako fa efa niandranao aty za sy fianakaviako a. Mino fa efa fantatrao avokoa izay momba rehetra. Ary efa nampafantariko anao koa fa anio no andro amaliko ny fanirinao raha afako. Vavsoa, lazao aloha e. Lolo marina ianao sa tena olombelona? Efa tsy nisy nafeniko taminao ny momba sy ny tantarako ry mamy a. Efa tsy fotoana an'izany fanontaniana izany intsony izao. Jereo fa efa reo miandratsika ao an-trandreo avokoa ry mamasirika gaiko ary efa tsara raha vaviko satria anio no andro lehibe ho an'ny fitiavantsika. Vavsoa, to mangatsika be ny tananao miazona. Tena lasa matahotra anao ry Vavsoa. Tsy afa-miemotra ntsony ianao ry mamy a. Efa namalakitsompo ny fitiavako anao koa ka mirosoa fa aza misalasala zany avako izany. Mamy a, indro ny tanankiray sy dia tantanao miditra ao an-trano. Vavsoa malalako. Etsy ary izany malalako izany e. Tena saika tsy hitako ny lalana nivoakan'le toerana nisy an'le fasana teo marina. Loza fa tena tafalatsaka tamina aloha patron e. Inona reno ataoko e. Tena efa mifamatotra tamin'ny tongotra teo ary saika tsy hitako izay ho aliako. Patron nefa zao taverany. Na ty toerana misy aty zao tsy fantatro tsony hoe aiza ho aiza fa dia ny olomay fotsiny any alan'le toerana teo. Oay, ary misy mikasokasoka angeza manaraka zany aoriana zany e. Tena marina tsy mbola manenjika hatrany le lolo tao amin'le fasana. Tsy hijanona eto raga. Tena mbola misy manaraka zany fa aleo mitsoka hatrany. Tena manenjika ala izy marina e. Inona reno ataoko e. Matahotra ary mifamatotra ny tongotra. Tsy mahafindra tsony angeza ny tongotra zany e. Tena tsy afa-mihetsika tsony marina. Fonjeo e. Fonjeo e. Fonjeo. Ramsea, finona mampiantso fonjeo anao eo fa misy inona e? Oay, to lehilahy. Lehilahy mitana-kalazany sady mihatsoroka akondro amin'ny bao. Ramsea, fa inona ho any mampiantso fonjeo anao e? Vonjereo tompoko. Vonjereo fa enjehan'ny lolo ahy e. Enjehan'ny lolo ahoana ianao Ramsea? Zany iny nanenjika anao teo fa tsy lolonao zany. Reko ny antso fonjonao teo ary niazakazaka mijery izay ny avian'le feo a. Dia izay no nahitako anao ny lomainy tsoka hatrany ka dia nanaraka anao avy hatrany ahako. Tena lolo e. Lolo nanenjika sy nampiantso fonjeo ateo. So dia nanao no foana taty anala taty koa ary ianao io dia izay no hoe enjehan'ny lolo. Zany re tompoko. Fa ahoana? Tsy hoe nano foana araky ny teninao kory fa voafitaka re zahay e. Nisy namako ray zao zay patronako mbola tavelo amin'le fasanao. Tsy azoko. Fa inona ny ataonareo any amin'ny fasana ihany ka? Sa mpamako fasana reo? Tsy dia tsy tompoko. Sanatrianay zany ary tsy olony ratsy velively zay fa voafitaka. Voafitaka ahoana reo e? Aza voatsara zany teninao zany Ramsea. No fitana izy ianao dia inona ny tonatonananao any amin'ny fasandrazana tany ka? Raha afaka ameno ahy ianao tompoko dia ho tantaraiko anao vetivetika ny nahazo anay. Dia miangavy anao mba hamonjy an'le patronko tavelo amin'le fasanao fa manahy mafy fa tena trahado zao izy. Raha tsy azavaina ho aniko mihitsy aloha Ramsea ny anton'izao dia tsy afaka hiditra any amin'ny toerana misy ny fasana nataony eny amin'ny maty any a. Eny e, na dia hoe fasandrazanay aza anao any. Ianao tsara raha fa hoe zahako tantarako anao no nanjoanay e.
ahoana tsara hoe Ramsy vavy sosy vavy tsara hoe nividiananareo lasopy sy kafe afaka omaly alina sy nahatongavanareo aty indray lamotro to sarotra inonana ny fitantaranao zany kanefa sarotra ihany koa ny andany fahamarinana satria mitombona avokoa ny zavatra lazainao rehetra fa fantatrao zany izy roa vavy kambana ny lazaiko eo anao teo iny izy eny dizy fantatra loatra raha vavy sosy vavy tsara satria taizany ny entoako izy roa vavy reo ary sasany arany lalao tamiko zany ve Ramsy de tena lolo tokoa ve zany izy roa vavy reo zao hoe zanak'olona avy any amin'ny fatro mananjara iny izy roa vavy reo raha tantarany moa zany ka noho ny fomba ndrazan'zareo any de fady ny zazakamana de nareny ray aman-dreniny izy roa vavy ka nentoako izay zoko amin'ny papako no nitaizazy amin'ny rahavavy ary natsanga no zanany mihitsy aza no io nentoako io tsy niteraka akoatra ny asa fivelomana ty ambanivolo de mivaribalotra ny masaka toy ny kafe lasopy sy ny sisany nataon'izy telo mianaka ka le toerana izay lazainao ary amorona arabe ary ny tsena fivarotan'izy telo mianaka ka zany hoe izy roa vavy moa zany no tena nitazona an'le tsena tao rehefa tsy andra tsony zareo fa ineny to kosa mikarakara ny fivelomana ny tsaha ka raha tsy efa maizina ny ano tsy tonga ny tsena neny to makazy amin'ny rahavavy de zay zareo vao mody indray andro anefa sendra ny loza tamiko izy roa vavy zay namoizan'ny ain'izy ireo mihitsy satria nisy fiara lehibe ray mpitondra irony contener rony no tapaka isatra ka nifaratra tany amin'ny tsenany zareo ary de tsy afany ala fa de mahatsitratrano izy mirahavavy raha nahitan'izany koa mbo volany entoanay de tapaka lalan-drano ny atairana no nazo ireto zanankamana amin'ny rahavavy zay tsy fony indrindra ka de tapitra teo koa ny ainy tena zay fitantaranao zay mihitsy ke le zavatra ny fisin'le patronko zany hoe efa nampafantariny vavy sy io amin'ny patron tamin'ny alalan'ny nofiany zany momba azy fa saingy patron moa tsy natakatra an'izany de zay ny momba reo kamana amin'ny rahavavy sy ny reny lazainao reo zany hoe efa ho telo taona teo eo zay nitrangan'izany loza zany ary za le toandro zay anadany izy ireo ihany no anisan'ireo nanatry maso zany zavatra rehetra nitantaraiko anao teo zany de inona zany no azo atao Ramsy le patronko ni ka tavelo amin'le fasanao tsy haiko zao zay nanjoa azy eoko andeha aloha atao tazan-davitra ka raha sanatria misy loza miseho tamin'ilay patronao de tsy maintsy miantso olobe eto tanàna aloha isika fa raha tsy zany kosa de araba soa araba tsarako tareo ara ny lalana fa nazaza tsy fantatro tsony zay misy aho hoe aiza na aizako zay lalana tokony ho diavin'ny tongotra andeha ary sika io hoe ny le fasana kanefa ny to mangina be tsisy nininina akory eo eno a tena mangina tokoa de lasa iza zany patron ary tsy mety tsara ny zany varavara-pasana zany kanefa vo nomaly zay no nankalazany fety mimantsy teto mbola ny tsara tsy tahako zao io de tena tafatsofo koa ve zany patron tsy loza ve lanitro aza hitako re zany ka tsy misy azotsika atao raha misy fa aleo aloha any tanàna iantso ny olona amin'izao zavatra miseho zao ka tsy janona rereto fa aloha hiaraka aminao ko tena aloha zany marina fa de nofo mangatsika amin'ny patron sisa no hita mifokon'olona atao amin'ny efitra ambonin'le fasana rehefa mijerena zay atao ahoana zao ny filazan'izao zavatra zao ny amin'ny fianakavian'ny patron any Antananarivo tena sahiran-tsaina ty fa mbola tsy nahita zavatra ohatr'izao ny tenako hatr'izay naha olona tena tafalatsa-pity tamina aloha ity patron mamy ary indrisy fa de tonga hatramin'ny famoizan'ny ainy zany inona tsy moa zany no azo atao fa de miandro ny fanadihadiana zay ataony manam-pahefana aloha zany alohan'ny ahafahana mitondra ny razana hiakatra ho any Antananarivo tena tsy maintsy tafaisoka aty zany ko tiety le toerana nisy n'le tsena kely tena lobolobo sy kriatrala matevina ny eto kanefa ngedy tsena kely madio tsara zao ny fahitana ny teto fako maly alina
tena mahatalanjona ka. Aleoloha rangaha miditra atao anaty fiara fa to misangam-bolo aho zany vao mahita an'ity toerana ity. Eto aloha miandry izay fanapahan-kevitra ny manam-pahefana momba n'izao raharaha misy tery zao. Hoay marina to hitazako avy ato anaty fiara ato indray le tsena kely. Tena le tsena kely ny kambana tokoa io. Niverina ho hita maso indray le izy, tahaka n'le endrina ahitana azo vakomaly. Hoay, misy olona mikarakara sakafo reo anaty tsenareo. Iny fa nitrakany ray lanitro. Tena izy roa vavy-kambana reo. Mivandravandra mijery ankery zareo zany e. Tena andositra ka. Aleo velomy maingana fiara. Andriamanitro, tena tsy mety velona ny fiara. Inona no ataoko fa izy roa vavy nefa re tsy mivandravandra masomena mavatahotra. Andriamanitro, ampio ahy mba atao velona ty fiara ty. Fanahidina re ty fiara ty fitopo. Lanitro, tena samy manampina ny anakarazo. Matahotra, manampina amin'ny endrika tezitra le lolony kambana. Tena tsy mahetsika antsony ahy. Avelao re ahy, mifona re ahy. Tsy misy idirako ane zay resaka reo sy patron tany e. Fa inona mbola tadiavinao e? Tsy azonao alaina tsono ny malalako ary tsy asaraka any antsony ianao, satria fitiavana mandrakizay tsy manapetra ny fitiavanay. Sa tianao ny ara-onina aminy aty koa? Ano a? Nariva, okariva, kitikazo tsony aho e. Avelao tena mifony. Tena natako zao avelao ahe. Ramseliva, fiino ty mahazo anao e? Hoay, fa lasa izy teo e. Iza ny tena otenena Ramseliva? Toatray, to nanjavina teo ihany koa le tsena kely. Atray, fa ahoana Ramseliva? Fa nisininy? Ramsely tondro, sofa tonga teto ianao fa saika maty ahy. Fa inona no sy eto aminao ty Ramseliva? Gaga nahitanao toy ny misy manakenda ao anaty fiara zany ko. Fa inona malina ny sy eto aminao e? Ka lozany Ramsely tondro e. Vantany vao tafiditra tato anaty fiara de niverina ho hitan'ny masoko indray le tsena kely tetsy amin'itsy toerana itsy. Zany ve? Ary hitako izy roa vavy-kambana sahirana manorara. Ary tsy tapitapitra izay de taka sy nivandravandra tamin'ny masomena sy feno fahatezerana izy roa vavy. Ary de nivoaka nanatona ho ety amin'ny fiarany ray. Zay noko fa le atao hoe vavy soa angamba. Ka nandraona tsy kitikitika ny nofo mangatsika amin'ny patron mamy izy. Ary nanakenda no tonga tampoka iny ianao. Sofa tonga ianao fa efa tena nikendainy tsy hafa ny aina tso mihitsy nge ateo e. Tena loza marina? Nagaga de ny feonao no nanapaka ny fahitako azy nanakenda. Ary tena nanjavina niaraka tamin'izay koa izy sy le tsena keliny teo. Ka zavatra tahaka izany ihany koa anie Ramseliva no nanarahako anao taty io e? Fa nisy inona Ramsely tondro a? Vao minitra vitsomoza tao arin'ny alantsika teo amin'ilay fiasana no niseho tamiko ny vavsoa e. Raha za sendra tafasaraka tamin'rehetra iny ary laza tamiko mba tsy kitikitika amin'ny mamelo tiny fa amela azy kosa mba toro mandrakizay amin'ny toerana izay novidiana izy roa amindrenana ny fankatiavany. De tsy inona fa ny ao amin'ny fasana zany. De inona zany no atao Ramsely tondro a? Ataoko ahoana ny fanazavana an'izao zavatra rehetra zao any amin'ny fianakavian'ny tompoko lahy? Ka inona moa fa de tsy maintsy manaja ny tenin'ny matysika Ramseliva raha tsy te hidiran-doza ihany koa e. Aza matahotra moa fa efa manao fanadiadiana ny manam-pahefany. Izy ireo natenaiko fa hanampy anao anazava izay niseho rehetra teto. Ka raha izany tsy afaka hijanony ele tsony Ramsely tondro ka. Matahotra anay koa.
tena mangatadalana aloha fa aleo any manam-pahefana ny sisa. tena atao tsy mampino nefa dia nisy ireny zavatra hitako sy ny seotany amin'ny lalam-pirenena faharoa inika dia tena namony ainy mihitsy patron mamy noho ny fitidiso fiantefa izay ny atsampy tamin'olo. Nofo mangatsika ny avy aza dia sy navelan'le lolo mesorona tao amin'le fasana izay namoizany ainy. Anika very faty any lavitra any izy. Na dia nanao izay ho afany aza ny fianakavian'ny patron mamy dia tsy neken'ireo fianakavian'ireo lolo-kambana ny angalan'izy ireo ny razana satria to samy milaza ho nisehon'ilay lolo ny vavy sy ny reniny avokoa izy ireo. Izay nandrahoana ny zareo fa ety tsy lozanjoany zareo ny raha mikitikitika mamy ao amin'ny toerany. Tena lalina zany ka. Mbola misy fitiavana ihany koa ve zany any akoatrany ary le tsena kely fa nahoana no misy ny tsenandolo e. Zava-panoana fahatarana an'le maty fony fahavelony ve no lasa mbola nataony any aorian'ny fahafatesana sa hoe mbola mitoitaky ny ety an-tany ny any akoatra. Fa ny tanina sarobaliana avokoa zany rehetra zany fa engany ka tsy ho maro no voafitaky ny tsenandolo tahaka anay. Farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tsenandolo nosoratany R Justin Marc. nolalaoviny Daniela, Niony, Louise, Alain, Paly, Gaston. Panatotosa, Niondra manamsata.